Misy namako anankiray indray mandeha nanontany hoe ohatrany ahoana ty zany fiainana any an-dafy zany, ohatrany ahoana ny fahatsapalahan'ny tenan'lahy rehefa any an-dafy zany. Ka izay zany no somary mba andao ho resahana kely ary. Eny ary aty am-piantoana moa dia tsara manamarika fa ho antsika malagasy raha vao hoe any an-dafy zany ilay olona dia ny fieritreretantsika anazy zay dia hoe tafity e, tafy e, tafavoaka e, tafabe amin'ny fiainana e. Raha ohatra ka lasa nanaraka ny Bertrand ny anabavintsika ohatra na ny zanakavalintsika tafita ny zanatsika reniny a. Dia ohatra hoe nandeha any an-dafy, nandeha nianatra na nandeha niasa na nanao vakansa fotsiny na tsy haiko izay natao tany, tafary zareo e, mpanan-karena be, tafavoaka. Raha amiko manokana aloha etseko hoe inona aloha le mahatafity e, hoe le mitaingina avion ve sa hoe le tafita n'iny ranomasina be iny ve sa hoe le nanahoana zany no hoe tafita sa hoe mahita bilidinina be de mahita tomobile be sy ny tariny. Ka amaliko alefa anontanian'le namako anankiray hoe ohatrany ahoana le zany fiainana any an-dafy zany, ohatrany ahoana ny fahasapalaisan'ny tenan'laisany rehefa any an-dafy. Ny tena marina zay tompoko rehefa ty an-dafy dia ny vatanay ihany no aty fa ny sainay, ny eritreritray, ny fanahinay, ny fonay dia any Madagasikara daholo. Satria ahoana moa lazaiko hoe any Madagasikara daholo. Tsy haiko aloha fa raha ohatra no hoan'ny tenako manokana tsy haiko hoe nitapitapohan'ny tonga taty an-dafy ve zany, nitapitapohan'ny nahita tany mandroso ve ny tenako, fa rehefa tonga ty zaho vao mahakobo hoe ny Madagasikara mahantra e, trop be le fandrosoanao Madagasikara, mbola taraiky be. Rehefa tonga taty an-dafy zay dia lasa nanakambara be mahakasika ny Madagasikara, lasa manam-pahaizana ara-politika mihitsiny zay rehefa tonga taty an-dafy. Lasa izahay indray no mahay noho ny filoham-pirenena rehefa tonga ty an-dafy, lasa mba mikritika amin'ny resaka politika zahay rehefa mba tonga ty an-dafy. Ary amin'ny ankapobeny rehefa tonga ty an-dafy zay dia lasa manohatra ny fitondrana malagasy io, maneho hevitra isanandro eto amin'ny tambazotra serasera hoe zao no tokony hitondrana ny Madagasikara. Rehefa tonga ty an-dafy ihany koa dia lasa mahay sosialim-bahoaka. Rehefa tonga ty an-dafy zay fatanay fa misy mahantra farahidiny ao Madagasikara, misy olona mitrongo voahomana any, ary izahay aty an-dafy mahafantatra hoe zao no tokony hanaovana an'ireny zavatra reny, zao no tokony hamahana an'ireny olana reny. Ary izahay rehefa tonga ty an-dafy dia sahy manompa ny vahoaka malagasy ny mpitondra ao aminy. Ary io moa zany tsy raha rainaina dia hoe nitapitapohan'ny tonga taty an-dafy ary zay, na dia hoe voamaly ary zay ny tonga taty an-dafy, fa dondra na rangamo malagasy vendra na rangamo malagasy tsy mahay ninina rangamo malagasy mahantra farahidiny rangamo malagasy ka zany rehetrarehetra zany dia sehona eto amin'ny tambazotra serasera daholo. Eny efa zay nisy ane hoe mitrongo voahomana zay aty e, ary zahay koa sy ane hoe olona ambany indrindra amin'ny olona ambony aty zahay. Izahay koa tsy piraharaha hoe mbola misy mpanan-karena lavitra noho zahay eny ao a Madagasikara e, fa izahay no aty an-dafy dia izahay no grand. Izay koa tsy piraharahan'izany hoe misy olona manam-pahaizana lavitra noho zahay ao Madagasikara, fa izahay no aty an-dafy dia izahay no savant. Eny efa na eo zany rehetrarehetra zany ary dia sapanay ihany efa tonga taty an-dafy zay vao nasapan'ny tenanay hoe malagasy. Fa rehefa tonga ty an-dafy zay vao milaza fa fiera detra malagasy letsy. Rehefa tonga ty an-dafy zay vao mahafantatra hoe eka ny sainam-pirenenanay maitso de fosy de mena. Rehefa tonga ty an-dafy zay vao lasa tia voatavo, sosety, ravitoto. Rehefa tonga taty an-dafy zay vao sahy manao fitafy mampiavaka ny foko misy anay letsy. Ay za rela zany fe lava tsy mijery an'ireny vidéo ataonay reny isanandro reny. Anatin'ireny vidéo reny angely presque fiainan'ny malagasy daholo ny ataonay anatin'ireny e. Satria zahay rehefa tonga ty an-dafy vao mahita ho tabatabana anatina vidéo aparitaka eraky ny tambazotra serasera letsy ohatran'izao ataoko zao letsy bainina. Ka izay rehetrarehetra zay no ilazako hoe ny vatatenako ihany no aty fa ny saiko sy ny foko sy ny fanaky de any a Madagasikara malalaka. Bref, tapitra sady ty vidéo ataoko androany ty mariako aloha tsy mivize olona tamin'iny vidéo nataoko iny fa raha ohatra ka mahatsiaro tena ho vize enao eny na ny tenako ary mahatsiaro tena ho vize tamin'iny zavatra lazaiko teo iny de mbola iza ny azo anao e.